Halleloja, halleloja. Miarabantsika rehetra amin'izao andro marainan'ny asabotsy fahavalo ny volana aogositra zao ary tonga soa ianao eto amin'ny fandaharana hanina sahaza. Azadiny fa ity volan'ity dia volan'ny fanekena ary ny lohateny ijerentsika androany dia ny fitahiana ao anatin'ny fanekena. Ny fitahiana ao anatin'ny fanekena. Jerentsika ny tenin'Andriamanitra ny Deutéronomia toko fahavalo amby roapolo andininy faharoa dia milaza toy izao amin'ny anarana mahery Jesosy Kristy. Ary tonga aminao ny izao fitahiana rehetra izao ka tratranao raha mihaino ny feo an'i Jehova Andriamanitrao ianao. Amen. Rehefa mandre ny teny hoe fitahiana antsika dia inona zavatra tonga ao an-tsainao voalohany? Dia matetika mety hoe vola ve, trano, fiara na fahombiazana. Izay ny tonga ao an-tsain'ny olona maro. Tena marina afaka manome an'izany Andriamanitra. Kanefa n'izao ny fitahiana lehibe indrindra ao anatin'ny fanekena dia tsy zavatra ara-materialy fa inona? Fa ny fanatrehan'Andriamanitra. Amen. Izay no mahasamihafa ny olona hoe miaina ao anatin'ny fanekena sy ny olona miaina lavitra ny fanekena. Mety samy mandalo olana ny olona anankiroa nefa ny iray tsy rery satria miaraka amin'ny Andriamanitra. Ary izay fanatrehan'Andriamanitra izay izany ny atao hoe fitahiana lehibe indrindra. Teneniko anao teboka maromaro eto. Voalohany aloha ny fanatrehan'Andriamanitra ny fitahiana voalohany azontsika. Jereo tsara rehefa hitarika ny vahoakan'Israely ho any amin'ny tanina mpanantenainy Mosesy dia nilaza tamin'ny Andriamanitra hoe amin'ny Exodosy toko fahatelo amin'ny telopolo andininy faefatra ambin'ny folo miteny Tompo hoe nitavako mandeha ombanao ary hanome anao fitsaharanao. Amen. Tsy nangataka harena Mosesy, tsy nangataka hery na lazy Mosesy, fa ny zavatra sarobidy indrindra taminy dia ny fanatrehan'Andriamanitra. Satria fantany fa raha eo Andriamanitra dia ho tonga amin'ny fotoana mety ny zavatra hafa rehetrarehetra. Izany koa ny tokony hoe faniriantsika androany. Amen. Ny fanatrehan'ny Tompo. Rehefa ao ihany koa ny fanekena dia tena mitondra fiadanana anao ao anatin'ny tafio-drivotra. Amen. Tsy nampanantena Andriamanitra fa hoe tsisy olan'izany mihitsy ianao. Tsy nampanantena an'izany izy. Fa izao kosa nampanantenainy hoe hiaraka aminao izy. Na ao anatin'ny tafio-drivotra ianao na ao anatin'ny sedra ianao dia ao ambanin'ny faneken'Andriamanitra dia miaraka aminao izy. Hoy Jesosy mantsy eo amin'ny Jaona toko faha 12 andininy fahatelo amby telopolo hoe eto amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana nefa matoka izao efa naharesy izao tontolo izao hoy Jesosy. Amen. Mety hoe hiova ny toe-javatra amin'ny fiainantsika. Mety hisy ny fahasahiranana na ny haritana. Mety eo koa ny fahatso-panantenana. Fa izao tsarovy tsy miova ny faneken'Andriamanitra. Mbola eo Andriamanitra, mbola mitarika izy, mbola miaro antsika izy. Alleloia. Ary izay no mahatonga eo amin'ny teboka fahatelo hoe rehefa misy fanekena ianao miaraka amin'Andriamanitra dia ny fanekena dia mitondra fitariana. Maro ny olona verilangana satria miantehitra ny fahalalahany fotsiny. Fa hoy ny soratra masina amin'ny bolana toko fahatelo andininy fahadimy ka hatramin'ny fahaenina hoe matoka an'i Jehova ny fonao rehetra dia ho fahaenina dia izy andamina ny lalanao. Amen. Rehefa mitoetra ao anatin'ny fanekentsika dia tsy hahavelan'Andriamanitra ndeha izany ianao hoe tena miteny amintsika amin'ny alalan'ny teniny izy, mitaridalana antsika amin'ny alalan'ny fanahy masina izy, ary indrindrandrindra manokatra varavarana izay hoe tsy vitantsika amin'ny herintsika izy. Amen. Ary ny teboka fahaefatra omeko anao dia hoe ny fanekena dia mitondra fiarovana amin'ny fiainanao. Fiarovana. Tsy hoe tsy midika izany hoe tsy misy ny ady
fa midika fotsiny hoe tsy miady rery izany tsika. Amen. Salamo faraiky amin'ny sivifolo andininy voalohany ka hatramin'ny faharoa. Salamo faraiky amin'ny sivifolo azafady andininy voalohany ka hatramin'ny faharoa hoe izay mitoetra ao amin'ny fiereny izay avo indrindra dia monina eo ambanin'ny aliko ny tsy toa. Ilazany Jehovah hoe fialofako sy bateriko izy. Amen. Ny olona ao anatin'ny fanekena izany dia mahafantatra fa na inona sedratrehany dia manana ray mpiaro izy. Ary tononiko aminao fa na inona ady atrehanao na sedratrehanao ankehitriny dia tsaro fa manana ray mpiaro ianao. Amen. Jereo zao amin'ny fiainana andavanandro ohatra hoe raha isika hoe aleo saraitsaina hoe zaza anankiray mandeha miaraka amin'ny rainy izy dia mandeha mamakivaky amin'ny ala maizina na amin'ny alina. Matahotra izy amin'ny voalohany fa raha raisin'ny rainy ny tanany dia miova ny toe-tsaina. Tsy hoe lasa mazava tampoka ny lalana, tsy hoe nanjavona ny ala fa satria fantany hoe miaraka amin'ny rainy izy dia matoky izy. Dia ohatra izany koa ny fiainantsika. Indraindray tsy esorin'Andriamanitra eo ny olana fa omeny antsika kosa ny fanatrehany. Ary ny fanatrehany dia ampahiry antsika handroso. Amen. Izany ny atao hoe fitahiana goavana ao anatin'ny fanekena. Misaotra ianao n'Andriamanitra satria raha eo ny fanatrehany eo amin'ny fiainanao dia izany ny atao hoe fitahiana goavana indrindra. Halleloja. Dia hitanao satria rehefa eo fotsiny fanatrehan'Andriamanitra ka izany hoe eo ambany fanekena ianao dia tsy mila mitady fitahiana ianao fa izy dia davina. Amen. Satria rehefa eo izy dia tonga ho azy eo fitahiana. Rehefa hoe misy fanapa-kevitra raisinao dia angatao aminy mihitsy tario lalana raika. Amen. Ary jereo na mandalo fotoan-tsarotra azy ianao mbola veriko dia izao tadio fa tsy rery ianao. Amen. Afaka lazainao mihitsy ampinoany hoe Andriamanitra mpiandry ary mitoetra ao anatin'ny fanekena. Tsy atahotra satria miaraka amiko izy, hitarika izy, hiaro anahy izy ary hanome fiadanana. Amen. Fitahiana dia hanaraka amin'ny andro rehetra iainako amin'ny anara-mahery Jesosy Kristy. Amen. Izany tenim-pinoana azonao tenenina izany, fanambarana azonao tenenina. Halleloja. Mino fa nahakasika anao izany teny izany ary engany ka sakafom-panahinao izany teny izany. Hivavaka tsika. Rainay be fitiavanao, misaotra anao izahay satria tena fitahiana lehibe indrindra nomenao anay dia ny fanatrehanao. Ampio izahay tsy hitady ny tananao fotsiny fa indrindrandrindra hitady ny tavanao, ny fanatrehanao eo amin'ny fiainanay. Rehefa mandalo fotoan-tsarotra izahay Tompo dia ampatsiry fa eo akaikinay foana ianao. Tario amin'ny fananao masina izahay, amin'ny fanapa-kevitra rehetra izay raisinay. Tompo, oka ny fiainanay hitoetra mandrakariva ao anatin'ny fanekenao ka hita fahamarinanao sy ny hatsara-ponao isan'andro izahay. Amin'ny anaran'ilay mahery indrindra, ilay tianay, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Amen. Tahian'Andriamanitra indrindra ianao ary eny tokoa fahasoavana sy famindrapo anaraka anao amin'ny andro rehetra iainanao dia toetra ohatran'i Jehovah andro lava ianao. Amin'ny herinandro itsika dia anambahiny dia Pasteur Shekina no anolotra ny anina sahaza. Ho tahian'Andriamanitra indrindra ianao Docteur Rina ihany.